Marca sa semari. Awi ya. Awi ya. Halo, ini ukuran apa ya? Ah, sol vovô, nasmera vovô zy. Nasmera vovô. Vetivety zao lanona mpanjakana ofisialy nentina nametrahana ny bentanàna ny Toamasina izao dia miara-miopo amin'ny vahoaka malagasy eto Toamasina io zany ireo mpiaradia mampara rehetrarehetra. Isan'ny voalohany moa amin'ny ataoko hoe fametrahana zany amin'ny fomba ofisialy ny androany matoratsiraka izy ihany koa larana voalohany foana izy amin'ny rehetrarehetra dia manantena zay fa Toamasina dia ho larana voalohany eo amin'ny fampandrosoana ary nampitainy teo hoe ny fahadiovana izay no ataoko hoe teny filamatra fanadiovana eo amin'ny lafiny rehetra ny fotom-pisainana fitantanana ny tanàna ary laza izy teo manao hoe vitatsika zany vitatsika zany satria nahoana moa satria fitiavana izay lehibe indrindra no manentana ny tsirairay andray indraikitra sy fanomentanana ary nisorana ny ben'ny tanàna Élysée Ratsiraka ny teny feno fahendrena izay naseho an'ny vahoaka ny Tamatavy teo milaza hoe efa voafitsy ho ben'ny tanàna ny vahoaka ny Tamatavy ben'ny tanàna ny mponiny Tamatavy fa hijoro izy ray aman-dreny tokoa ary misokatra amin'io izay manodom-baravarana madio vonona ny fanomentanana fampandrosoana. Zoky be vice-président Mampara, ministre Augustin, izay tamin'ny fisaorana ny raha eo ambony, fisaorana ny vahoaka ny Toamasina tsy vaky volo tamin'ny fahatokisan'ny fahazahoana Mampara ny ben'ny tanànan'ny Toamasina fa ny anapiko kely satria tsy pasoka ny efa malama fa efa mazava daholo ny fanazavana teo fa ny anapiko kely teny izy zany dia nisy tamin'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra moa zany ny fampanantenana nataonay hoe miara ipaly amin'ny vahoakan'ny Toamasina fisaorana zany rehefa azo ny rehefa tonga eo amin'ny toerana ankoatra ny fampanantenana ny asa maro isan-tsokajiny izay iarahantsika mianakavy manatotosa ka manoloana an'izay zany dia tiako ny manatotratotra fa tsy adino akory isika vahoaka isaky ny firaisana 5 fa araky ny tenin'ny Andriamatoa Filoha Rajoelina, Filoha Mampara, Filoha anay dia hoe rehefa tonga any aho izy zany ny mpanolotsaina manokana ny tanànan'ny Toamasina raha mifidy ny candidat Mampara ianareo dia rehefa tonga aty zany satria izy te hiara-paly amintsika rehefa tonga aty zany dia ho tonga ny fotoana anolorana amintsika vahoaka isaky ny arrondissement mety misy nofokena kely mitampihavanana zany fa izy moa mbola hitantsika fa tsy eto androany fa manamafy fotsiny zany hoe tsy adino akory fa rehefa tonga izy dia ho atolony ho antsika vahoaka izay misaotra tompoko. Ankasikako zany tompoka tompony ny sakafo sy rano mangatsiaka atomotra keto tsy avokatsika mianakavy fa ny fomba nolotra no zava-dehibe